volana tsy raharahin'ny fitiavako sy tantaranao lasa taloha rehetra tany fa raha misy ny zavatra ataona mandratra ny foko sy makarary azy dia ny fandavanao an'ilay fitiavako. So dia be voakary ianao ty asa miritirety tsy tena ela fotsiny ohatran'izany io dia mipetraka izy ndretsa anga efa ela be zay tato otry fa nga mbola verina rehefa nivelantsika io fa efa aty Madagasikara zany tsika voakely ihany io rangahy fa tsy mila miresaka amin'io he efa voavidinao ohatra ty koa nga ka manako baikobaikoana ohatra zany sevo mamangataka fotoana kely fa zava-dehibe mila ho fatako eto androany misy vahintsika mafisy tena le sy valy tena zay vao tavaveriny tonga soanareo zanyko sotra tena nahoana ny tany lamina tsara ka dia efa miforma tsara le ry anyko za rehefa lasa ny tomasina any ay kosako tsara ane zany tsara rehefa salama fa Marija andele zay dia ho aiza tsy andradry mihitsy manko izay tongavany James ela koso olona sy noana efa hatra izay ve dia sy mifankalahelo inge tery valy saika tapo mihitsy sy nahitanareo elaela ganio ka ambony zany hita fa zako ela foana ka mamendry fendrona io ary tena anahirana mihitsy mafisarahanareo darety raha ohatra zany mifandehany fa nga tena sérieux le hoe andeha zay tena dadanay mihitsy no ny teny hoe hipetraka ny Tomasina hono dia makany zay sy janta eny izay kolony tsara mety zany tsy fa atao somba malahelo akory ala aiza moa dia hoe tsy malahelo fa ndriko mba tiako hanana fiainana vaovao amin'izay mba miova toerana mihitsy sady efa taty ambanivohitra koa ny nafaty any dada sineny dia taty koa ny tsy nazahoana ny zanakareo mahereza manareo na amin'izay ry valy sotra lisy sady sy lalam-piainana daholo zany fiainana zany dia ho aiza zany ela io maretsy ndreza mieritreritra momba anazy zany zange lehilahy za tsy very mandeha zany tsy le tokony hiaraka aminay ary le ty le nareo hoe ry valy ao tsara amin'ny fomba ahoana ny afako miala ty tsy mety zany fa tsy maintsy asiana olona any aty ambanivohitra ela koa zany zandra zao nampiasa ny saiko tsisy mampiasa saina ho azy zany sady zange mety hifindrana ny bebe mandra-pahitako asa aloha ie mila makany mihitsy ela tsika koa dramisa mila makany alohany andehanana ie
Tsy magnino. Zay anamboatra entana aloha. Zay le tsy lo vetivety fa resaka mitsapa vetivety. Okay. Dia izay ho an'aly le resaka tiako tenenanao momba andratsara zakarainao a. Ny tianenitenenina zany dia hoe zany amoakazy any amponja. Maninona moa? Tsy ho verin'izay tsorainao nge inona endriny na adaly e? Tsy mety zany. Fa manina? Raha ohatra izay daholo moa fotom-pisainan'ny olona manana havana mpanao ratsy rehetra any dia ahoana? Isy olona ho tafajanona avy eo amponja na dia iray aza. Naly a. Aza mijery ny afy ianao. Tsy fantatrao nga le hoe nadalan'ny tena tafindamo. Ka tsy mbola misokatra amin'ny mihitsy aloha mifokatra amin'izao. Heveriny eny fa moramora moa zany hoe ho vonoina saika latsakaina zany. Ekeko hoe marary ny ao anatinao ao Naly a. Nefa tadidio tsara fa raha misy zavatra mahazo indrainao any amponja dia mino aho fa mba mety hangotsika ihany ny fonao. Soroko amin'eny aloha fa tsy mbola nandray azy toy ny hoe ray niteraka azy zany hatramin'izao. Mbola miraikitra ao am-poko izao a dia ilay nikarakara hatramin'izay. Nefa izao dia mbola mivonolona tsy matao todiny ihany. Dinio tsara Naly sao dia anenenana ny arinany. Aleo ary andinika tsara dia anariana jerena izay toy eny e. Fa izao aloha aleo izy zakan'izay vokany fangirifirinana ataony rehetra hatramin'izay. Sahalan'ireo olona mivonoina hatramin'izay ihany koa. Ekeko izay fantatrao fa mety. Tena mialatsiny aminao aloha zary neny a. Ataoko ngamba hoe izay vao nandahan'ny teninao hatramin'izay fa hatramin'izay nanaiky foana. Tsisy tsinika. Te hikitika ny sainao fotsiny aho hoe mila mijery ny manodidina ianao. Tsapako mantsy efa mifantoka amin'ny zavatra hafa ny sainao ankehitriny. Allô? Tonga solo zany e. Misaotra sia. Nanao anary le resaka? Saika tsy mazoty any izy dia hoe avela teny anadana. Ay tokoa moa nisy an'izany. Ary maninona raha mety niaraka taminareo zany anadana zany? Eo anteneniko any izy fa tsy mazoty. Aleo no mipetraka any amin'ny bebe any mandra-pahitany asako. Azo atao tsara mihitsy mihevitra izay asa sahaza ho azy. Tsy ny insista tsony ako. Fa hitako tsy mazoty izy. Eny e. Miankina amin'ny eritreriny ihany tokoa zany. Mbola ty ambanivohitra ty aho io. Fa ahoana? Mety ho elaela kely mihitsy zay vao tonga any. James.
tsy tokony janona ela be any Antananarivo any ankese. Eny e. Zany hoe misy resaka kely izay fotsiny a, tsy maintsy ataoko aminaly dia avy eo izay midina any. Iza aloha moa ty naly fa tsy tsaroako tsara e. Ilay zanakiraha tsara e, raha tsara zanakiraha tsara zaka iny. Iny no mitantana ny hôtely amin'izao. So mba risika be zany atao amin'se zany. Fa maninona? Tsy tokony takosina be amin'ny tsara zaka menakavy zany tsony gnese. Efa tsisy atahoranareo intsony ho any amin'izany. Efa hafa ny zavatra taloha. Ndao ariko. Fa milaza ihany rehefa hidinareo any manako ny zavatra rehetra ilainareo aty a. Tsy maintsy miantso anareo foana ahy. Zay mihitsy mety e. Mandra-peo anareo aloha. Zay aloha e. Ke, tra-peona. Zay. Ao izy tato milamina. Ie, efa vitako fa tsy haiko izao reo na mety na misy zavatra tsy mety. Hoe jereko. Efa kely sisa fa misy chiffre diondry a. Izany ve? Hitandry ity dépense ity a. Naso aloha. Iny. Aby fanampiana an'ity. Dia avy eo a anasorana an'ity. Dia izay indry vao mahazo valeur exacte. Ino no tsy hitako. Fa tena efa mety ka, efa mahendry, efa génie kely mihitsy. Satria betsaka. Fa hono a, inona izany dia tafanenonareo anao teo? Zavatra tsisy dikany. Nataoko fa hoe misy akony amin'ny fiarahantsika. Tsy izany ka. Fa teny fotsiny izy hoe tsy tokony hamelana tsara zakany a. Tokony mba hijery azy. Marina ihany aloha ny anazy e. Kanefa ny angerina tsy tokony ho avelavelamaina fotsiny amin'izao reny zavatra naikina minondra tsara zakanao reny e. Efa izay nge nazavaiko taminy e. Fa hoy izy hoe nadalany tena ho tafindamby e. Kona dia adala efa naika mikotra ny ain'izao ary amin've dia ho avelavela fotsiny ihany. Ka izay mihitsy ny efa teneniko azy fa dia hazavao anazy tsara raha ny hoe hevitra manokana izany sao dia misy akony amin'ny fiarahantsika. Tsisy azaka. Sady mbola tsy amin'izany mihitsy koa izao ny ao an-tsaiko ka. Fa amin'iny? Izao no teneniko indrery volana. Masaka ao an-tsaiko izao dia ny fomba hanatanterahana ny raharantsika. Raharaha? Ie, sa tsy vonina indray? Tsy hoe tsy vonina fa ohatrany tsy napoziko mihitsy. Dia manomboka izao izany dia efa mipohy izy ho a, fa izay ny tanjoko amin'ny fiarahantsika. Dia averena aloha ireo zavatra diso ireo sao dia io indray voatahiry rehefa avy eo. Ie, afa veriko.
Izay lesy. Fa tena azonao antoka ve zany? Toe-batako ve aminao dia tsy ho haiko e. Eny e. Dia ahoana no ataontsika amin'izany? Inona ny hevitra? Tsy haiko fa zaho koa ary matahotra be an'i dada sy neny. Eny e, le tsika hivady tsy mampanina satria tiako ianao, tiako koa ny zanako. Fa le hamelomako anareo ny tsy haiko hoe ahoana. Bonjour aky. Ono efa nitantarain'naly indry daholo izany momba n'le resaka e. Ie, efa niresaka taminy mihitsiny a, fa tsy fantatro na hoe izay daholo le izy na mbola misy resaka afa ankoatran'izay. Le momba ndratsara zakany izany e. Niresaka momba ndratsara zaka mihitsiny izay. Fa ohatry ny hoe tsy mifanaraka hono nareo mianaka. Be fo beky izy a. Tsy manaiky mihitsy izy fa hoe rain'naly hono nikarakara anazy hatramin'izay. Fa iza koa izany rain'naly? Izany eky le vadiko maty a. Azafady raha ohatra ka hoe mamendrifendro anao. Tsy maninona ka. Fa rain'naly aloha ny tena nikarakara sy nandray anazy ohatry ny naterany mihitsy e. Dia fantatro io rain'naly io izany hoe tsy tena zanany kory-naly? Ny zahako nafenina foana hatramin'ny mandrapa tonga n'izy maty iny aty a. Izany ange mahatonga ny naly manome tsinbiana foana hatramin'izao. Fa mino kosa angamba ny hafa mety misy antony manokana izany zavatra izany matoa tsy voalazanao tamin'ny mihitsy e. Ny tena marina ki fahalemena ara-bolana na tonga nanandagna tamin'ny vadiko a. Daholo tsika andefa tara. Nitadiavy ianao vahaolana sa ny afaty any tadiavinao? Aza miteniteny foana raha fa tsisy an'izany. Ka aleoko maty izay vao latsalatsa ny dada sy neny. Eny ary. Mametoky andria fa tsy maintsy mahita vahaolana ny amin'izany. Aza matahotra indri. Rain'naly le vahaolana hitanao aloha sao dia hanala an'ilay zaza tsy hamono tena amin'izany a. Tsisy an'izany aho. Ianao aza mieritreritra lalina be an'izany. Tsy maintsy mahita vahaolana tsika. Eny ary, misaotra lesa. Dia tena tsy fantatro io vadinao io mandra-pahafatiny mihitsy izany hoe tsy zanany naly. Ka tamin'ny fotoana sakilazako ny marina tamin'ny mihitsy ange iny nisy namono tany androrony iny izy e. Mampalahelo koa izany. Nazary hatramin'izao tena enjehan'ny eritreritra amin'ny adosoana vitako. Nefa izy atsony moa kiny fonako eo. Aza ketraka amin'izany ry neny a. Mahatonga izany tsy voalazanao taminy koa dia mety misy dikany e. Izay tokoa ngamba ke. Ie. Sady mba eritrereto nge ny fiainanareo sy naly raha ny tenenao anazy izany mety tsy ohatr'izao mihitsy a. Asa tokoa izay zava-nitranga. Ka Andriamanitra nge mahay ny andaminana ny fiainanao e. Mahereza foana. Saotra betsaka kivy volana mampahery a. Tsisy isaoranao izany. Hoe, fa neny ve afaka miaraka amiko rehefa avy eo? Andeha hoaiza ke? Hanao versement any amin'ny banky. Tokony hanao versement nefa za matahotra mandeha irery fa mbola misy zavatra tsy haiko any. Tsy maninona ka, afaka. Andamindamina kely ato aloha dia mandeha tsika rehefa avy eo. Ok. Mandroso?
fa efa akaky nga ke vao tonga motsikako misy haiko ndre vao nakaty oay ndraso aloha tsy azoko fa maninona aleo ngambelatra amin'izay ndrasako atao dia raha 3 andro zany vovoko dia 3 andro indry andry anay eo foana fangahoana aloha dia lava resaka be ka ka tsy fatsika koa anie tsy afaka hoe andihidina ny tomasina zao ntsony na hoe andeha ho any ambany vohatra fa manino aleotsika mijanona ato a dia rapitso maraina mandeha antry zay misa aleo zany a andeha hody any ambany vohatra aloha dia rehefa andehantsika dia alainao any a fa ina indray mampisalasala andre ohatr' izao inona mamahana be andre ohatrany io ka sao dia misy olana amin'ilay halanao ao any e tsy maninona zany naly bandy tsotra be zany zara nanao toetra tsy nety taminy taloha tena tsy maninona mihitsy lery aiza nalalanao an'izany fantatro anga zay eritreriny any ndao fa hitandrio zany bandy tsotra be zany dia miala zany raha misy olana Bonjour. Pile la clé, hein? Yes. Mastou? Yes. bandy mahafinaritra ho azy zany izay matatahotra mihitsy andre andrio ay fa ino le ry James naly tena mahagaga zany tsy fifankahitana zany a tena enjana be nely ty nyrotoroto tamin'le nikarakara andeha ho any an-dafy teo iny fa izy aloha tsanty izy le olona miaraka amiko efa andresako anina foana dia izy a naly le rahalahako teneko andre fala mahafantatra ny tsanta mahafantatra ny naly izy zany le fofony sa le mody fofony zay lasay efa io izy io sagisagy zany a fa enjana be le sy le mikarakara marary io a tena makahery alahy ka hoana dadalapy mbola hito Tananarivo ihany efa ny tomasina any le re fa tsy maintsy midina any zay mba vily kely aty amin'ny lahy fotsiny io aiza kosa dia hoe andalo dia miserana lesy ka izy efa mahahita nyity vonanty vavikely ny tiako lainga n'izany fa izy ka mbo maketongotongy amin'ny tadany ao tsy zazakely kitongotongy ahoana koa mifanaraha aloha nareo fa tsy fa zao le serinaly misy zavatra ataonay izay aty dia mba saika ingavy amin'ny lahy raha ohatra mety a hoe mba aty aloha izay nijanona mandrapa tsisy olana ka afaka mijanona lesany ka ahoana izy ny chambre omena sady mbola tsy dia misy an'le client amin'izao tena misaotra betsaka lesa mahafinaritra dia ahoana toa dia entiko any amin'ilay chambre sa hisakafotsika aloha sa ahoana fandeha hoe tiana aloha mipetrapetraka eto mba makaina kely
Tena misaotra betsaka analy a. Mahafinaritra be aky aminareo. Indrindra moa fa mifandraisanao aminay. Tsy manina tsisy fisaorana zany e. Fa ty ny lakile lisany lesy. Sotra lesy. B2 a. Okay. Fa iala presahana io fotsiny. Io rehefa mitady tsy mety hiditra aty fa hijanonao mba vatony izy. Aiza kosa enga tsy tamana sady. Tena mba vady mihitsy ve nidy zany? Misy mihinana eny a. Tsy tsy tamanaka fa mbola andetsika. Efa maika hitarafozana nenana. Efa fantatra mihitsy efa zaiko. Eny fa vazivazy zany fa zao afaka makaina tsara mihitsy aloha nareo roa marapatonga ny sakafo. Fa terina tinga sakafonay? Kany amin'ny resto tsika rehefa tonga ny lera fisakafoana. Eny ary dia James misy resaka tiaka atao amin'ny lala izy vetivetika kely fotsiny raha mba mety. Ohatra ka tsy mampaninina anareo roa. Zao ve? Vetivetika kely fotsiny raha tsy mampaninina. Ai, ike ary tsy maninona zany. Dia andrasandray kely anao izay. Dia inona ataoko rehereto? Afaka makaina kely dia tsy maninonako. Sa ve afaka manao dosy ve aho ohatra dia Tsy maninona mihitsy izay tendry atao afaka ataondre daholo. Manao dosy, mandeha milomano, te haka zavatra, teneo ilay sekretera dia tsy maninona. Mety zany. Andalana raha indrindra raha hoany. Zay vetivetika isay aloha. Masto. Tena ela izy tsika tsy mifankahita. Saika tsy teny an'ity zavatra ty taminao ihany misy raha manana fa ataoko hoe tombontsoa ambonin'ny orinasa izy dia tsy maintsy olazaiko anao ihany. Otra mampitataina be koa zany zavatra teneny se zany a. Rehefa nandinika lalina tena tsy afaka hijanona ely atao tamatavy tsy maintsy andeha. Fa nisy ratsy nataoko ansegna sa nisy zavatra tsy zaka sena ataon'ilay mpiara-miasa sa inona mety atony zany? Tsy dia zany loatra. Tena fikarahana tamin'ny mpiara-miasa ary nahafinaritra be. Indrindra moa fa mifandraisanao anahy manokana. Tena hisaorako be be anao misy ramanina fa tena mahafinaritra misaotra betsaka. Tena mahakakana ndray zany fanapa-kevitra tampoka zany a. Inona mety atony zany? Tsy dia misy antony be loatra izy misy ramanana. Fa hitanao, za mahatsapa hoe efa vita mission fa dia ny hanampy olona anankiray ao anatina geja. Zay ny tena zavatra lehibe eto ambony tany ty anisan'ny amposiko. Tena mbola mila fanampiany sainga zay rindretsy. Eny fantako tsara zany. Fa saingy zao aza dino fa ny Antananarivo ihany koa mbola misy olona voageja. Indrindra ireo ambany ziogangara tsara zaka. Tena mbola mila fanampiako izy ireo. Ahoana moa ny tany sehan'izany ihany e? Tsy efa miparitaka daholo ve ireo taorian'ny samborana andra tsara zaka reny? Ka hitanao, misy namako zay ihany. Mbalo ny anarany. Ananako ny kontaktan'izy io. Izy io nena mihena information makasika ny ngara tsara zaka sy ny orinasa rehetrarehetra tamintsika reny e. Eny ary misaotra ny seta amin'ny zavatra rehetra nataon'ny seta aminay e. Tena be dia be ny nataonao taminay. Fa teo mba misy fanontaniana tiako apetraka amin'isay. Eny tompoko. Inona moa zany mba tambony andrasan'ny se tamin'ireny fanampiana be dia be nataon'ny se taminay ireny? Monsieur Romanina, tsy haiko aloha raha nahafapo anao zavatra nataoko na tsy nahafapo anao. Eny e, tena olona tsako zay a. Matoa navita nanampy anay a, nanao ny zavatra rehetrarehetra reny. Satria na ny tenako na ny zanako eny fa hatramin'ny hoavinay ary tena nikarakarainao tsara mihitsy. Tena misaotra betsaka fa faly be mainao zany teninao zany Monsieur Romanina. Tena misaotra betsaka. Afaka valia misy zay hoe ilay fanontaniako teo? Tsy haiko aloha Monsieur Romanina raha fanandrify ny eritreritsika.
na tsy fa raha mahakasika ny resaka tambiny aloha za tsy mila tambiny be loatra misy ramanana fa ny angatana dia hoe mbola samy anana hery sy tanjaka tsika mbola fahatsika foana manohy ny fanasoavana n'izay rehetra mila vonjy zay ny zava-dehibe misy ramanana tena mba mahagaga ndray za mivalom-panontaniana se zany tsy napoiziko mihitsy fa ona tsy mahafapo anao mety ka tsy hoe tsy mahafapo fa ay ve mbola misy olo ohatr'izany eny amin'izao vanim-potoana iainantsika zao e misy olona afaka manao asa soa tsy mila tambina zao monsieur ramanana ny vola nge fitaovana fotsiny anatanterahana zavatra rehetrarehetra fa ny fanahy tsy mba mila tambina zany rehefa manao zavatra zay aza dino marina zany se zao va tena tsapako hoe olona manam-panasy fa dia tena misaotra ny se mitsodrano anse amin'izay rehetra ataony se amin'izay rehetra hoaviny se rehetrarehetra mahitany soa se soatra betsaka monsieur ramanana fa zay dia mba mpitao amin'jemy sany zany zavatra rehetrarehetra zany iny aza matahotra se fa pitapany fa nga tonga dia andezo dezao mihitsy nareo raha pitso maraina vao mikasany andeka ianao e dia zay fa dia misaotra betsaka monsieur ramanana tamin'ny fandraisana fa tena nahafapoa Oui. Salamo, mazoto toerana io. Inona azoko anampiana andramose? Saika hitady azafady. Ie, iza raha tsy madiso. Fa ianao ve mpiasa vaovao ato? Ie, fa efa fantatro daholo ny ankamaroan'olona ato ka. Fa client-nay ato le izy. Fa volana zany tsy mahasatsony. Efa madame volana le tadiavinao e. Mbola lasa nandeha mivoaka any izy. Madama? Ie. Fa nga tsy madame volana le tadiavinao. Ie, izy ka. Ona resany. Afaka apetranao eto amiko eto raha misy hafatra dia ampitaiko aminy rehefa tonga izy. Allo verina hoe rehefa. Eny ary e. Andeha zany ianao say andry. Afaka makany amin'ny restaurant any dia any ianao misotra avapisotro tianao andro mandrapahatongany. Allo amin'izao fa tsy maninona. Fa mba misy zavatra tiako anontaniana kely ianao. Hoe ahoana izay? Mbola mandray mpiasa vaovao ve ato? Zay le tadiavanao amin'ny madama. Tsy haiko aloha izao fa resao aminy any rehefa tonga izy dia miresaka nareo. Eny e, tsy maintsy resaka aminazy ihany fa mbola misy zavatra tiako hafa fantarina aminao koa. Aleo ary aloha andeha fandreto commande reto dia mamaly fantaninao ary rehefa eo. Fa za tsy manam-potoana iresahana betsaka raha voatra amin'ny patron eto manko dia manjary bedy. Fa mazaho toerana ery ary aloha dia raisiko ianao avy eo e. Zay. Eny ary. Ave ilo le tsanty. Ie. Tena miala tsiny lesy raha mamofota mandry. Eny komantsy tena tsy azo le zanak'lisana. Mahereza. Sotra leza.
fa hoana ny fomba nafatarany lany zany nefa isipiny iny tsy nihetsika tany ambanivohitra tamin'ny mihitsy hatramin'izay. Hitalahy, nisy bandy zay zany tena tonga matetika taty foana nitady alahy dia niteny izy hoe anatahan-tsanta hony. Tady anahy? Eno a? Mety Mahery angamba lesy zany. Eny e, tsy da ditiko tsara aloha le anarany e, fa ivolana ny teny tamiko hoe matetika izy tonga aty foana. Tena Mahery zany. Fakafantatra tsara mantsy izy sery volana. Ny tena marina ohatrany hoe tena izay mitsamina zany tena efa mpiakama hatramin'izay mpinamana be. Dia izao lasa mpizoda fa tena enjana be zany finamana lisa zany mivoatra be a. Tsy tawa izay le fiainany. Eny e, fa hitalahy tena napetsoko an'lahy ty le izy dia zao zava-dehibe anankiroa le izy. Voalohany a mahakasika an'izy volana. Tapa-kevitra le izy zay fa hivady amin'izay. Eny e, mirarosoan'ny lisana e. Eny e, tsapako hoe tampoka be tamin'lahy le izy. Fa hitalahy, lasa lisany rehetra zany, lasa lasy volana. Dia tsy maintsy ny tantarainy tampoko. Fa tsoriko amin'lahy aloha, fa tsy manisy volana amin'izany a. Ny zakorana izy tena manenina tamin'ny zavatra nataoko anazy ireny. Ohatrany hoe fihetsika tsy voahevitra tao anatin'ny ditra fotsiny le izy. Fa mbola mifona amin'lahy koa. Tsy maninona ho azy zany. Ny antony mahatonga nampeny alahy zay mantsy dia zao. Mba tsy hisy ndrorona lolona ny ariana any dia manjary misy olana tsika zay lahy. Tena tsodrano an'ny lisany. Tongava tanjona izay tiany tena hoe tanjona iriny. Mitera fita la fito vary. Tsy vikambana mihitsy. Ve la ty mba mahay mandaty eny ohatr' zany ihany e. Teren'ny fiainana. Eny zany eo fa ny manaraka le lesy dia ty a. Talahy mahakasika an'ity hôtely ty. Ka misy olana? Tsisy olana fa tatity lahy ve le resantsika farany iny e. Le hoe amihana lahy ny hôtely. Nga tsy efa an'lahy zao iziko. Ka iny angely ty mbola mbava fotsiny e, fa nytiako tonenina hoe maninona raha tonga dia atao an-taratasy mihitsy le izy. Fa tsy mahatoky anahy koa zany le ty. Tsy hoe tsy mahatoky alahy fa ilaina lesy le izy amin'ny resaka fandraharana. Leo atao zany raha ohatra hoe izay ny tian'ilay. Fa zany hoe tsy vita vetivety akory izay zavatra izay. Satria io didy miafina nataony ratsara zaka io hoe nanomezany anahako ny hôtely. Mbola tsy nahita an'izany nareo masoko ireo ary. Zany ve? Dia ahoana zany no fomakana an'izany ihany? Tsy maintsy resahana izy ko. Tena ohatran'ny sarotra zany a. Izy ve lesy raha resahana an'izany tsy tambona zavatra hafa indray le ty e. Inona indray ary ny tambony no tadiaviny eo anitiko. Hitalahy, misy fotoana efa tany dia nangataka izy hoe avoaka any amponja hono. Na nidirany lahy amin'izany moa. Nga ela ny tompon'antoka tamin'ny nidirany tany amponja. Fa makany fotsiny lahy dia miresaka aminy. Ody rebereben'lahy izy dia alaina ny taratasy avy eo. Eny e, lasa aloha fahita eo izay anaovana azy raha ohatra hoe mety izay zavatra izay tsy. Ve zany zavatra tena misy ato e. Eny e, misondra betsaka anao alona ndraiky ny resantsika tamin'anaty. Tsy maninona mihitsy ka. Efa za ngamba mandeha amin'izay. Tsy afaka andra madama antsony. Eny ary fa ao apitaiko aminy angamba hoe nitady anazy teto ianao a. Efa fantamo. Ka mbola tsy fantatra. Ok ary dia miraro soa a. Misondra betsaka. Mahitsy? Diko manaitra. Fandeha zay lahy? Avy nisotro jus taty dia mba tafandalo tato fotsiny. Zany marina sa izy kilo James? Tsy nanieritreritra an'izany mihitsy aho. Sady efa fatao koa nge makaty rehefa maty Antananarivo e. Ay,
dia voalaza izay dia iny koa ela faranaraka efa programako mihitsy no akaty nanakaty nareo na tsy nakaty ary dia andeha aiza zany ela io zao iverina any ambanivohitra ihany rehefa vita ny ataoko aty zao ve ilay ela ho tafody antsony fa manino zange tsy ela be ny aty vao vity izay dia miverina any any ka na dia izany azy ary nareo ny ataoko efa lasy hita lahy nisy zavatra nataony James dia tsy maintsy nijanona kely izay aloha saovaty zanyko Maritsy elany ilay sotrany tsy malahelo anahy mihitsy hoanao moa zany tsy alahelo andre fa ndreko efa mba lehibe amin'izay efa tokony aleo tena fa tsy hoe ankina aminahy foana akory ary sao dia mba tokony hoe laharana ny ambady alohako izany zany tsanta fa nambady izany lahatra rehefa izay ny anjarandry dia velo aloha andeha amin'izay le izy fa verena ilay saty raha ohatra ka taraka ihany alahy manahirana be amin'ny tompotrano zany fa aleo any dia hody any tsy matahotra ndrefa tsy maintsy tafiverina androany any izay dia aleo andeha fa mbola mamaika kely eno a eo ampikarakarana le dossier mihitsy io zao ka amin'ny rappel anao ka alefako mailany aminao le izy rehefa vita ka eo ampanaovana azy mihitsy io zao eny ary rehefa aveo dia ihany dia efa alefako tsy miandry ela ka eny ary dia izay aloha neny atana tonga dia moto fa zaho mbola hijery zavatra atao amin'ny réception kary avy eo zany ok ahoanaky lama tsara ny asa ie tsy isy olana lohatreto ka efa nalevako daholo le commande tsara kosa zaniko mba mora haindry ihany ary le asa ka tsy maintsy miezaka efa io nge miasa ry madame marina mihitsy ny zavatra teny andry izany fa zaho ataovy tsara ny asa fa tsisy afa-tsy matafita misaotra indrindra tompoko avelako lohandry masito way saika adiniko nisy nitadiko ianao izaky lehilahy lavaranjana an'izay izy dia tsy nanontany indriny anarany tena tsy tsaroko fa nasaiko miverina fotsiny izy mbola hiverina eo zany le olona ie nasaiko miverina izy fa zaho kia rehefa miverina eo zany olona izany dia teny andry ihany eny tompoko zay ao mba jerevako ny commande nalefandry izy madame Alita andana antany aloha madame Fanja hoe manahoana ny préparation le mariage amin'ny sabotsy eny tompoko Yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety sy no fafinao no tsinjaina za mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao
azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao